Fifidianina ho solombavam-bahoaka tsy mbola nisy hoy izy Andriamatoa afak'andro Kristian fifidianina teto amin'ny firenena ity ka nahitana tsy fanarahan-dalàna maro indrindra akoatra ny tamin'ity fitondram-panjakana ankehitriny ity. Tsy misy tsy mahafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ho an'izay nahazoazo taona na koa efa niatrika fifidianana maro tamin'ity firenena ity. Tsy nisy ny fifidianana solombavam-bahoaka na fifidianana amin'ny ankapobeny nahitana sy nahatarafana tsy fanarahan-dalàna mitovy amin'ity. Efa tsy fifidianana intsony hoy izy nisy fa efa fandravana sy halatra mibaribary izay nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-dia aminy nandritra ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana ray manontolo. Efa tsy fifidianana mihitsy nisy fa fandravana. Fandravana, halatra, antery, zany no ny ainanay. Fa etraketraka no nisy. Tsy nijanona amin'izay ihany fa nisy ny fanangonana andian-jolahy, andian'ny tanora maro izay namono ahy devant gendarmerie nationale nataon'ny candidat numéro 1 izay maraka amin'ny fitondram-panjakana. Tsy vitan'izay fa mbola nametraka pression amin'ny fitsarana amin'ny gendarmerie fa hoe sambory afakandro. Tsy manaika raha tsy samborina afakandro. Ka mitovitovy amin'ny kany mananjara teo rehefa resy le rehetra dia manekea resy. Afatra ny fitondram-panjakana moa Andriamatoa afak'andro Kristian mba hampisahatra ny fampitahorana izay atao ireo mpanara-dia azy ao Mahajanga satria tany-tandalàna i Madagasikara. Atsaharo ny fampitahorana ny olonay hatramin'izao ao Mahajanga. Tsy kena izany satria tany-tandalàna i Madagasikara. Ary zay no iranetsika rehetrarehetra. Ka ho antsika candidat rehetrarehetra manerana ny Madagasikara saia mijoro. Atsangano ny KMSB fa io no antoky ny fiarovantsika ny safidy-bahoaka. Anaiky lembenana ary tsy amela irery ny vahoaka malagasy Andriamatoa Marc Ravalomanina araka ny nambarany amin'izao tsy fanajana ny lalàna sy tsy hazolena ataon'ny fitondrana izao. Efa nanambara ihany koa izahay fa tsy anaiky lembenana ary tsy amela irery ny vahoaka malagasy manoloana izao tsy mety sy fandikan-dalàna asehon'izy ireo izao. Ho fiarovana ny tany-tandalàna sy ny demokrasia dia tsy maintsy arovana ny safidy-bahoaka. Anjony amin'ilay fananganana ny komity miaro ny safidy-bahoaka hoy izy Andriamatoa Marc Ravalomanina dia ny hametrahana tany-tandalàna sy demokratika eto Madagasikara ary hiarovana izay safidy-bahoaka izay. Reto raha ny tanjona. Ny tanjona dia ho fanajana ny tany-tandalàna, ho fiarovana ny safidy-bahoaka sy ny demokrasia ary indrindra fametrahana antemera-pirenena mendrika. Famerenana ny fampatokisana, famerenana ny fatokisany mpifidy sy ny fahavitreny andray anjara amin'ny fifidianana ho avy. Fanatsarana ny fiarakarana ny fifidianana ho avy. Zavatra ataontsika izao sy ny zavatra lasa teo ihany sy ny androany fa manana fijery hafa koa isika hoe ho fanatsarana ny fikarakarana ireo fifidianana ho avy. Manao antsoavo Andriamatoa Marc Ravalomanina ny mba hanasaziana faran'izay mafy ireo nandika lalàna nandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra sy ny andron'ny fifidianana satria ankehitriny masy dia tsaba fa toa tsy sininina ataon'ny CENI manoloana izany rehetra izany. Maro ireo fitaka natao teny amin'ny bureau fantatsaham-bato, teny amin'ny CNMV kanefa toa tsy hita ny fepetra izay miraisy CENI ka tsy afaka anaiky izany intsony izahay. Ny izany dia mitaky dia takinay ny fahamaizana ireo izay nandika lalàna sy tompony andraikitra tamin'ireo tsy fahalavorahina maro nandritra ny zotam-pifidianana izay hitantsika teo. Hanao fitoriana isika eny anivon'ny CENI ho fampiarana ny 9/7 amin'ny lalàna lalana 510 tsipika 020 mifeny ny CENI. Manangana ny CENI, mangataka ny CENI, apiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique
reo mpiasa-panjakana nandika lalàna nandritra ny fotoam-pifidianana ho fampiarana ny andininy fasivapefapolo ao amin'ny lalàna mifensiny ihany voalaza tsy ambony anao fitoriana koa isika eny anivony ACC ho fanafoanana ny isam-bata azon'ireo kandida tsy hinana ara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo biro fatanjaham-pato izay ahitana osoka sy alabato ary anao fitoriana ihany koa isika eny anivony fitsarana misahana ny ady heloka ho amin'ireo izay tompona andraikitra amin'ny fandikan-dalàna voalaza teo reo olona izay niteny teo dia milaza hoe ianareo mpiasa-panjakan'ireo ane mpampianatra hijanona mpampianatra zandary hijanona zandary enitsika tsara niteny teo tsy maintsy atao izany satria efa nanome tokony voaka malagasy izahay fa tsy maintsy hijoro hiarina safidy sy nanao izay azo atao rehetra mba hamezana indray fampatokisany vahoaka tsy ekena itsono izy Andriamatoa Marc Ravalomanina ny tsy fanomezana hatsina ary ny tsy fanajana ny lalam-panorenana izay efa misy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy rary ny itsony ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fandikana ankitsirano zao ataon'ireo mpitondra ka tsy azo ekena intsony ihany koa ny tsy fanomezana asiny sy tsy fanajana ny lalam-panorenana na inona antoko politika na fikambanana misy atsika dia tsy maintsy atambatra ny hery mba ampitsarana izao alabato hita manerana noisy zao ampy izay hoy izy Andriamatoa Marc Ravalomanina ary tonga ny fotoana izay tsy maintsy hizoroana hatramin'ny farany hanoherana ny tsirariny izay mianjady eto amin'ny firenentsika ity ampy izay ny fanginantsika treo sahiarina mijoro sahitsika mijoro ary zay matatahotra intsony fefa tena ampy izay tonga fotoana tsy maintsy anehoantsika fa tsy isika reny manao an'ity matoa izay milaza amin'izao dia fa matoky koa izahay fa misy ny firenena satria tsika mambro anatin'ny firenena mikambana dia ilaza koa hoe ho fanajana ny zon'olombelona ho fanajana ny demokrasia dia manana andreo ilay zo izay anio izany isika manantena ary tsika fa ho sa hijoro ary tsy anaiky olalaovan'ny mpitondra intsony ankehitriny satria mahafantatra isika amin'izao fotoana izao fa iny fifidianana izay nataontsika iny zay tena fifidianana manakaiky ny vahoaka matoantsika niditra matoantsika nirotsaka ary nanaraka ny vahoaka nampiatra koa ny fampatokisana izy teo amintsika dia anjarantsika amin'izay anjarantsika mpitondra amin'izay no manao izay azo atao rehetra mba tena hamerenana indray fampatokisana vahoaka antsika zao ary tsy afaka handroso i Madagasikara raha tsy mahay ny mpitantana hoy izy Andriamatoa Marc Ravalomanina satria ny mpitondra mihitsy no sakana ho an'izay fampandrosoana izay araka ny nambarany ho antsika vahoaka malagasy rehetra ampy izay hoy aminareo ampy izay ny fandeferana sy ny fitavozavozana fa hetsika isika ary anao araka izay nataontsika fahalalahana kely hoy ia manomentsika ny vahoaka satria naverina tany aminy fahefana tompo-pahefana izy ireo ary maso mandidy nandritra niny fampielezan-kevitra sy fifidianana atao iny nefa dia mbola vilivilinareo ihany ny safidiny tsy ekena izany noho izany heverina izy ireo fa tsy misy dikany mihitsy ny safidiny ataonareo sahia mijoro mba tsy anaiky lemenana intsony ity ka MSB zay voatsangatsika ity androany dia manerana Madagasikara ary raha tambatsika ny herintsika tambatsika ny feontsika hovaitsika ny fomba fanaovana communication afa ny vokatrio Madagasikara manana maizy azy Madagasikara tokony androso lazay fa izy ihany tsy mampandroso azy mahafantatra tsara izahay fiteny fandeha brebena daholo hoe tsy maintsy mandroso tsy afaka mindroso Madagasikara rehefa tsy mahay mitantana vao mi mihengotra izany zany ilaina fanovana tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara amafisika tany sahiny joro malagasy fa miandry atsika ny firenena miandry atsika mivoaka malagasy rehetra ingany mba homby ny tolona taon'ny mpanohitra amin'ity ndray mitoraka ity
satria zay de verimaina foana moa ny vahoaka tsy de hita firy tamin'ny fanohanany ka manetsika atsika vahoaka mba hiaraka anohitra ny tsirariny hijoro hatramin'ny farany mba tonga izao fanjakazakana izao hitsahatra tanteraka ary indrindraindrindra mba hanorenana ilay Madagasikara sambatra sy finaritra ary firenena vanina tandalana anjakan'olo-kendry manana conscience fa tsy olona izay manao kilalaony vahoaka malagasy, olona manao andrakandrana ny fomba fitantanana ka hany ka any amin'ny fahaverezana ny afiaranty firenetsika ity. Tonofinofy ihany mantsy ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso satria tsisy fandrosoana haorina eo ambony tsy fanarahan-dalàna. Miraroso.